JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sakana tsy ahafahan'ny toekarena mivoatra ny fahefan'ny vidin'ny malagasy miaina ankoatra ny fiantraikan'ny Covid-19 tamin'ny fidiram-bolan'ny maro mitarika ny fahantrahan'ny vahoaka ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tokony isy hoy ny sim ny fandrosoana vahaolana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zaza tsy ampitoana maro no manao ny asa fiandrasana omby ao Akadinon'ny Sakay. Omby apolo no andrasan'izy ireo ary tsy azo atao atsirambina izany manoloana ny firongatry ny alatromby. Voatera mijanona na manapaka ny fianarany akamaroan'izy ireo. Resaka iraisam-pirenena andro fahadimy amby roapolo ny ady any Ukraine amin'izao fotoana izao. Amin'itony fanafihana ataon'ny Rosia ny Mariupol tapaka avokoa ankehitriny ny famatsiana herinaratra any an-toerana. Potiky ny misily personika androany maraina ny tombotsolika ho an'ireo miaramila Ukrainiana ao amin'ny faritra atsimo. Ny ady teny revatra. Salandra tompolasy tompoko vavy fotoana vaovao ato amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny afarany. Nanombotsika ny vaovao dia sakana tsy ahafahan'ny toekarena mivoatra ny fahefan'ny vidin'ny malagasy izay miaina ankoatra ny fiantraikan'ny Covid-19 tamin'ny fidiram-bolan'ny maro mitarika ny fahantrahan'ny vahoaka ny fiakaran'ny vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tokony isy hoy ny sim ny fandrosoana vahaolana manoloana izany miantarandriana. Ny volana martsa taona 2024 7 ariary ka hatramin'ny 7 ariary teo ny vidin'ny litatry ny menaka amin'ny cachete teny amin'ny mpanjary. Amin'izao martsa 2024 izao mandidina ny 540 ariary ny mora indrindra ary 240 ariary ny lafo indrindra amin'izany. Santionana ny vidin'ny entana nahitana fiakarana amin'ny opampana ny vidin'ny menaka io. Saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro tahaka ny vary sy ny maro hafa. Nambola ireny vahoaka aza ny fiantraikan'ny krizy ara-toekarena nateraky ny Covid-19 manampy ny fiainan'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Ity farany izay tsy ahafahan'ny toekarena miarina tokony atao laharam-pamiana araka izany ny fandrosoan'ny fanjakana vahaolana mikasika ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro. Tena nandohalika mihitsy ny industrie malagasy satria erana hita ny zava-misy ny Covid atao hoe lasa tsy lasa. Tokony hisy ny relance. Ny relance moa raha tokony jerena dia ny consommateur no relance. Nefa iara-mahafantatra fa noho ny zava-misy na ny atsimo na eto somary latsaka ambany ny pouvoir d'achat tsika malagasy ka ihany mba hijery koa tsika hoe sahirana ihany vahoaka malagasy ny mpanjifa malagasy ka somary mazamazana ny relance. Manque à gagner dia tsika malagasy rehetrarehetra no misy manque à gagner ary firenena malagasy ray manontolo no misy manque à gagner amin'ny resaka Covid iny ka tsara raha mijery hoe anahoana ny toekarena manahoana ny ampiroboroboan'ny industrie après Covid satria ny économie avant Covid dia tsy tovintsony amin'ity après Covid. Tsy ahivina manakaiky ny 700,000 entana ilaina amin'ny andavanandro hafarantsika ny ivelany avokoa. Isan'ny vahaolana antonony sy lavitrezaka manoloana ny fiankinan-doha amin'izay fanafarana entana izay ny fanatanterahana politika miompana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny. I Madagasikara izay manana tombony manoloana ny fananana velarantany midadasika. Tontolon'ny fampianarana tsy mbola mahafapo ny fampianarana ny teny frantsay manerana ny sekoly maro indrindra ny miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara. Isan'ny tsy ampy ohatra ny aboky ka antony nanoloran'ny consul honoraire de Monaco boky ho an'ny sekoly mpanjakana ao anatin'ny fanamarena ny mois de la francophonie. Yves Richard. Tafiditra anatin'ny mois de la francophonie
Sekolim-panjakana 7 eto Antananarivo sy ny manodidina no nitolorany consul honoraire de Monaco boky amin'ny fiteny frantsay maro. Ny fahatsapana ny mbola tsy mahatomombana ny fampianarana ny teny frantsay no antony nanolorana ny boky, ny hanatsarana ny fomba fiteny sy ny fanatevenana ny voambolana, indrindra ho an'ny mpianatra no tanjona anatin'izay. Bon, malheureusement, on ne trouve pas énormément de variétés de livres à Mada, et les livres sont très chers aussi. Donc ça limite, si vous voulez, la quantité. Ny mampalahelo dia tsy ahitana karazana boky firy eto Madagasikara. Lafo ihany koa ny boky ka nampiana ny fanomezana ny natolotray. Misy ihany ny fifanarahana azo atao miaraka amin'ny firenena francophone mamokatra boky amin'ny teny frantsay toa any Suisse, Canada, Belgique sy ny maro hafa. Saingy tsy nanao izany izahay hatreto. Na izany na tsy izany, ho eo foana izahay amin'ny fanohanana saingy mandeha tsikelikely izany noho ny tsy fahampin'ny hoenti-mananay. Manque un peu de puissance financière pour pouvoir faire plus. Donc on se rattrape sur la durée. Voilà. Raha ny nambaran'ny solotena ny OIF eto amin'ny ranomasimbe indiana, mifanojo amin'ny tarigetra apetraky ny OIF indrindra amin'ny famovelarana ny teny frantsay ny fanolorana nataony consul honoraire de Monaco. Nous tenons à remercier spécialement le consulat pour son engagement chaque fois renouvelé. Misaotra manokana ny consulat izahay amin'ny fahavononana ny ampiatran'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampiroboroboana ny fiteny frantsay. Anampibetsaka amin'ny fanovozan'ny pahalalan'ny mpianatra ary anatevina ny fahaizan'ny mpampianatra ihany koa ireto boky ireto. Ny fifehezana ny teny frantsay izay hanome tombony ny taranaka faramandimy amin'ny fifehezana ny teny frantsay izay mbola ampiasain'ny vahoaka maro manerina izao tontolo izao. Et par conséquent d'ouverture au monde entier. Ankoatran'ny teny malagasy, larina faharoa amin'ny fiteny be mpampiasa indrindra manerina nosy ny teny frantsay, saika io avokoa no miasa amin'ny sehatra isan-tsokajiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Na izany na tsy izany, 20,100 mponina no mahazo na mafeny teny frantsay amin'ny ampahany raha ny tarehimarika. Raha ny fitony tatitra nataony ny OIF ny taona 2022, 2,20 tapitrisa mampiasa ny teny frantsay maneran-tany. Laharana fahadimy amin'ny fiteny be mpampiasa izany maneran-tany ny teny frantsay ihany koa no ampianarana ny 3 amin'ny 20 tapitrisa ny mpianatra amin'ny ankapobeny. Miteraka fahaloton'ny tanàna sy fahatsetseman'ireo lakan-drano eto andrenivohitra ankehitriny ny tsy fampin'ny fampahafantarana ireo mponina mahakasika ny code municipal d'hygiène raha nambaran'ny tompon'andraikitra ny CMH izay natao hanabeazana sy hanampina ny mponina rehetra. Abraham Randriamanana. Mitohy ankehitriny ny fanapahariana sy ny fanatanterana ny CMH na ny code municipal d'hygiène ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Isan'ireo teboka mandrafitra izany ny sehatra ny fidiovana izay fanamby lehibe misy ankehitriny eto anivon'ny tanàna raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Na eo aza ny fisian'ireo sazy manoloana ireo tsy fanarahan-dalana misy ny anivon'ny fiarahamonina voafaritra ny CMH. Mifameno ny fandraisana anjaran'ny mponina sy ny tompon'andraikitra amin'ny fitandrovana ny fahadiovana. Nanao foana tsika hatramin'izay ataontsika hoe nanao ny fanentanana izay. Efa ataontsika misy aminareo ny tena efa herintaona izay fanentanana. Tokony ho tonga amin'izay ho izinareo ilay fanasaziana. Mariny ho tokony ho tonga amin'izay ilay fanasaziana. Fa kosa ilay fanasaziana amin'ny fomba tokony hanaovana azy. Ny tianentenenina zany dia hoe zavatra tsotra ihany. Nareo anatin'ilay ataontsika manana mpiara-miombinantoka izay. Reo mpiara-miombinantoka ireo rehefa tonga dia lasa izy eny ambany tanàna dia hozy izy hoe andaontsika hanao curage. Faly mponina satria adio ilay izy. Fa le fototra ilay izy mihitsy no tena tokony ho ampisehoana an'ilay mponina ary omena azy hoe ity dia vao fehalalana ohatr'izao ty curage ty. Rehefa tsy madio ny eto amintsika dia izao le misy an'izay fanetana an'izay no tokony atao. Ankoatra izay, ho amafisina ankehitriny ny fametrahana ireo foto-drafitr'asa mifanaraka amin'ny filan'ny mponina amin'ireo fahatra eto andrenivohitra ho fisorohana ny fisian'ny fanaovana maloto ankalamanjana, eo koa ny fitandrona ny fahasalaman'ny mponina. Amin'izao fotoana izao le resaka hoe inona ny tena tokony niangatahan'ny olona dia hoe izay nge tsy manana kabine. Raha miteny izay ny olona amintsika dia mazava ho azy fa tsotra. Le toerana misy azy mihitsy ny tsy mety hanaovana kabine. Ohatra, fantarintsika fa raha mijeritsika hoe ny anivon'ny tanàna iva zany vao mandavaka tsika dia tonga dia 2 metatra tonga dia rano. Dia nitady hevitra ny Antananarivo miaraka amin'ireo mpiara-miombinantoka dia efa hitanareo amin'izao fotoana izao fa misy karazana kabine azo ampiasaina amin'ireny toerana iva ireny. Fa kosa le fitenenana hoe omena tsy haniny ny Antananarivo fa miara-miasa, miara-mandray andraikitra ary misy fandraisana anjara ao anatin'izay zavatra izay.
Lafa vaovao hafa kosa indray dia miroborobo ankehitriny fampiasana ny monnaie en ligne na amin'ny alalan'ny finday na internet indrindra atao aorianan'ny fisiany ny valinaretina Covid-19 fanadiny Abraham Andriamanana. Velatra amin'ny sehatra samihafa ankehitriny ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday sy amin'ny alalan'ny internet. Ho any eto Madagasikara isan'ny voakasika izany amin'ny ankabeny sehatry ny varotra sy ny sehatry ny fandrarahana. Maro ireo antony mahatonga izany. Raha ny étude nataonay moa satria efa telo taona zany niara-niasa momba an'io opportunité be izy ho an'ny olona rehetra aloha zany resaka famondrana vola ao anatin'ny digitalisation ary tena manatsotra be mihitsy ny resaka échange indrindrandrindra moa zany no tamin'ny zava-nisy tamin'ny Covid 2019 iny tsy afaka teteny hoe fanerasera loatra ny mpiaramonina. Raha oharina amin'ny any ivelany aloha zany efa miasa be ny endry zareo ny resaka digitalisation ny vola satria ny ankamaroany ny vazaha sy ny américaine sy ireo vahiny ireo zany mampiasa be ny resaka carte bancaire sy ny paiement bancaire amin'ny alalan'ny Visa sy Mastercard sy ny sisa. Ny coût kosa nefany sandam-bolan'ireo moa zany somary avoavo dia proportionnel ihany aloha ny raha ny benchmark nataonay ny vola alohan'ny zareo any mitovy amin'ny antsika aty ihany zany. Lafy ny fandrarahana sehatry ny asa samihafa fa io ihany koa ny lafy ny fanampiana isan'ny ampiasainy maro ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday sy amin'ny alalan'ny internet izany ankehitriny. Sehatra mbola afaka trandrahana tsara ny fampiasana azy tahaka ny fahafahana mameno tolo-tanana amin'ny alalany izay ndroborobo hatramin'ny fotoanany sy ny valanaretina Covid-19. Maro amin'ireo manam-pahaizana malagasy momba ny teknôlôjia ohatra ankehitriny no miroso amin'ny resaka fikirakirana sehatra maneho endrika fanangonam-bola amin'ny alalan'ny fampiasana ny fandefasana vola amin'ny finday sy amin'ny internet izay. Voalohany indrindra aloha zany efa manome asa ho antsika tanora izy satria rehefa misy zava-baovao ohatr'izay tsy maintsy misy ny asa miforona zany ao anatin'izay dia manarak'izay koa tsotra dia tsotra ny famondrana vola omeko ohatra tsotra nareo za zao ohatra te handefa vola any amin'ny zareo any amin'ny sud any Tuléar ohatra te misy projet any Tuléar raha taloha tamin'ny andro taloha tsy n'existe zay zavatra izay dia mila terina anaty valopy iny manatitra valopy ianao mandany frais efa lany 2 andro ianao vao tonga any ny vola iny. Zao ianao mandefa kely amin'ny téléphone anao en 2-3 secondes iny dia efa tonga any amin'ny zareo. Araka ny tana avoaka ny Digital Reports ny fiandohan'ny taona 2024 ity natratra mahery ny 4.7 tapitrisa isan'ny mampiasa internet manerana nosy ny volana janoary 2024. Ny tombo 5.8 ora no oharina ny taona 2024. Tahaka mazatra anaraka dokavatrao isika melohany dirantsika amin'ny tapany faharoa vaovao rehefa avy eo. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Andao izany Madagascar. Ny ministera fizahantany sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahadimy amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tontosana ny 1 Martsa 2 Aprily 2024 avy izao eny amin'ny gara Sorano Analakely. Tongava indray ny tafampivantana amin'ireo matianina amin'ny fikarakarana fivahinianana sy ireo ofisy paritra ny fizahantany. Apiavaka ity andiany ity ny fisian'ny atrikasa lehibe mandritra ny 3 andro entina hanoezan-danjan'ny asan'ny mpiseradia ary andraisan'ny resolo tena mpiseradia manerana ny nosy anjara. Asongadina mandritra ity andiany ity ihany koa ny sakafo malagasy, ny kolontsaina malagasy. Andao izany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia zava tsy ampy-taona maro no manao ny asa fiandrasana omby ao akadin'ondry asakay. Omby apolo no andrasan'izy ireo ary tsy azo atao atsirambina izay asa izay manoloana ny firongatry ny alatromby amin'izao fotoana izao. Voatery mijanona na manapaka ny fianarana ny ankamaroany izy ireo. Yves Richard.
Iray amin'ireo zaza eto Antsahatiraka Kadonony Sakay voatiry manampy ny ray aman-dreny no fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ny fiainatokantrano toentina aminao anatin'ny fanadihadiana ity. 13 taona nomena ny solonanarana Raza Finandrasana. Ny fiandrasan'omby eny an-tsano ho anaovana tery Vaimantazy nanomboka tamin'ny 5 taona. Tokony tsy miandromo dia kapoa. Rehefa tsy misy mpiandromo dia tsy maintsy mandeha mianatra dia izaho ihany miandromo rehefa avy any am-pianarana. Amin'ny fiteny miala ny trano dia hoentina mandehandeha eny amin'ny bozaka izay hinanana eny izay maitso eny. Amin'ny 12 mody ny sakafo dia 5:00 indray vao mampiditra omby. Raha hoe izay anay eo mipetraka dia misy anay tonga any ambady any miandro omby. Tapatapaka araka izany ny fianarany. Taraiky raha oharina amin'ny zaza mitovy taona amin'ny ihany koa Raza Finandrasana izay vao T3. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny zony hianatra sy lalao. Ny faniriana ny zaza toy izao izay tsy ahafahany mijery lavitra sy manana tanjona amin'ny fiainana. Toy izao ny valiteny nomeny mahakasika ny faniriny amin'ny fiainana indrindra lafiny arak'asa. Inona mba faniriny lazany zao amin'ny fiainana hoe la ve tiany lara miandro omby foana amina lehibe ara sa hoe mba eritreritra lahanao zavatra hafa? Manambady efa lehibe. Akoatran'izay hoe manambady zay inona zao mba asa tiany lahy hoe lasa miandro omby sa anambady sa no inona? Mandihindiha. Ampolon'ny omby andrasany ary manariva andro eny Antsaha izy ireo. Minitra vitsy ihany no ananana isakafoana saingy anaty tebiteby. Antony tahotra amin'ny fahaverezany omby izay nampiandreketana azy ireo. Kadonony Sakay anatin'ny faritra Bongolava raha teo tafiditra anatin'ny faritra Mena amin'ny alatr'omby ka ilaina fahamelona. Noho izay ampampitona maro voatiry iarahany amin'ny biby fiompy izay. Lantsy anjery avokoa ny teknika sy ny mombamomba ny omby andrasany izy ireo. Ito zao kiala tsiry dia ry fotsikely dia itsy le bakoly kely dia itsy le madera dia itsy kiala pentina dia ry keta manga dia ry kiala mantsa dia ry kiala felana dia itsy raiky itsy mbola tsara misy anarana itsy raiky itsy. Voatery miasa ny 720 isan-jato ny zaza tsy ampitona raha ny eto Madagasikara raha nitatitra farany azo. Eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ny 130 isan-jato izy ireo. Raha toka an-tanan-dehibe ny 120 isan-jato. Taremarika ilazana fa mila anaovana ezaka manokana ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitona, indrindra ny any ambanivolo. Amin'ny fanitanana sy ny hetsika manodidina io izay mbola saika eto andrenivohitra avokoa. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia isan'ny toerana manan-danja sy manana ny maha izy azy. Any amin'ny faritra Atsimo andrefana ny vohitra Antatabo. Miroso amin'ny fanatsarana azy tsikerikery ireo vondron'olona ifotony ao amin'ny toerana Kolo-TV Toliara. 7 kilometatra hiditra any Toliara manaraka ny lalam-pirenena fahafito no misy ety vohitra manana endrika latabatra lavalava ity izay mitondra ny anarana hoe Andatabo na midika Andatabatra. Toerana kanto sy miavaka ato amin'ny faritra Atsimo andrefana izy ity ary mahasarika olona maro. Ho an'ireo mpandeha raha vao mahita an Andatabo dia efa tonga sahady eto amin'ny renivohitry ny masoandro ny ao an-tsaina. Manome endrika ny tanànan'ny Toliara ny fisiany no sady toerana arovana sy toerana masina. Izay no antony hikolokoloany ireo vondron'olona ifotony azy. Manatantara ty toerana Andatabo ty. Ny ato anatin'ny Andatabo zany misy maro karazana plante médicinale amin'ny ty faritra Andatabo ty. Maro ato. Misy koa toerana fanaovana fombandrazana zay satria tsy afa miala amin'le fombandrazana zany tsika malagasy tsy izay malagasy malagasy dia misy toerana fady zany aty amin'ny faritra Andatabo, misy toerana fangataham-pitahina zany isan-karazany aty amin'ny faritra Andatabo. Zay zany tena mahazava-dehibe an'ity Andatabo ty. Narak' zay raha hoe Andatabo zay no resahany efa hoe Toliara zay raha vao avy bakatinana zany tsika hiditra ny Andatabo efa manana eritreritra sady hoe tafiditra ny Toliara.
isan'ny tsindry mandrava ireo karazan-javaboahary mandrakotra sy manomendrika ny votran-databo anefa ny fangalaran'olona sasany antsokosoko ireo karazan-kazo izay mampiavaka ity toerana ity izay tsy misy afa-tsy ao ihany. Misy olo miditsy antsokosoko avao moa atoy tsy tratranay olo reo fa miezaka avao zay za hanatratran'ireo olo reo misy mangalatra plante médicinale anatinatiny any tsy amin'ny sisiny ity fa tsy masakra zareo amin'ny sisisisiny reny satria hitanay fa misy mitondra 4 mitsofoka anatinatiny any dia ireny zany ro tsindry mahazo azy fakana plante médicinale. Misy kopy any matety mahalany andeha kopy zao amin'izao fa tsy dia misy satria zay fa matetiky manao fisafoanala. Tena fanirianay zany ny ala toy hitiry satria rahantsika malala moa fa simba le tontolo iainana amin'izao. Misy fiatraikana amin'ny fiainan'ny olombelo zany ny fikorontanan'le toetrandro amin'izao fotoana dia hitanay zany ataon'ny fikambanana fa ny fiarovana toy raha toy dia mba entinay hiadivana an'izay fikorontanan'ny toetrandro zay. Toerana azo tsidihina sy hitsangatsanganana na malagasy na vahiny ny eto Andatabo. Zava-dehibe anefa ny fiarahamientany rehetra amin'ny fikojakojana sy fikolokoloana ny fananana iombonana tahaka ity vohitra Andatabo ity. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia efa vonina ireo ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja MMA amin'ny fiadina ho tompon-dakany eran-tany izay totosaina any Amsterdam ny 13 ka hatramin'ny 17 ny volana martsa ho avy izao fanampanazivana. Mangataka anao zay Andriamatoa filoham-pirenena Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina mba hanampitosika ireo ekipa ireo tafiditra ao anatin'ny vinavinanasanao ny fanohanana sy ny fampivelarana ireo mpikatroka avoleta. Anisan'ny mpikatroka avoleta eto Madagasikara amin'ny taranja MMA izy Telomenada ireo. Ny olana ozy ateo dia ny fananana ny tapakila sy ireo lelavola ilaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny compétition io izay mitetina eo amin'ny 1000 euro eo. Tapakila 4 dia vola 1000 euro. Zay zany zavatra angatahanay amin'ny fitondram-panjakana malagasy fa izahay dia tena vonina ny anandratra ny vonina pirenena. Firenena 920 no andray anjara amin'io ny soratra anarana andray anjara amin'io championnat io ary mahery ny 700 ny mpikatroka vonina ifanandrina amin'io. Tsy latsa-danja amin'izany isika malagasy fa afaka mifampitaha amin'izy ireo. Araka ny voalazako teo hoe efa nanao ny ezaka rehetrarehetra izahay amin'ny fikarakarana antota taratasy, ny passeport, ny visa, ny fizahana ara-pahasalamana ary ny test PCR. Efa vita avokoa izany fa ny olana sisa dia ny billet sy ny vola hoentimanana 1000 euro amin'ny compétition io. Koa manantena ny fanohananareo izahay ary mangataka ny tsodrano avy aminao Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Prime Ministre sy Andriamatoa Ministre ny Sport mba tanteraka izany faniriana izany. Makasitraka indrindra tompoko. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia andro 2020 amin'ny ady any Ukraine amin'izao fotoana izao. Amin'itony fanafiana ataon'ny Russie ao amin'ny tanànan'ny Mariupol atapaka avokoa ankehitriny ny famatsiana herinaratra ho an'ny mponina ao an-toerana. Potiky ny misile hypersonique androany maraina ny tobin-tsolika ho an'ireo miaramila Ukrainiana any amin'ny faritra atsimo fanatena. Mitohy ankehitriny ny fanafian'ny Rosia ny Ukraine amin'ireo tanàna samihafa eny an-toerana toy ny Kharkiv sy Mariupol. Mihamafy ny fifandonana eo amin'ireo miaramila Rosiana sy Ukrainiana ao atapy-tanànan'ny Mariupol hatramin'ny androany maraina. Fotodrafitra samaro ihany koa ny simba nandritra izany toy ny tobiny toeran'ireo miaramila Ukrainiana maherana 200 isa tao amin'ny tanànany Mykolaev. Ampolony vokatra izany namony ainy raha toa ka manohy ny ezaka amin'ny fitadiavana ireo niarambona ireo mpamonjy vonana ny toerana. Fianakaviana maro ao Ukraina amin'izao fotoana no miazo mitsaom-ponenana ny amin'ireo firenena amin'ny faritra andrefan'ny Eoropa toy ny ao Allemagne. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manankatanao vaovao tamin'ity androany dia angatrana naraka izany soava tsara tolo.
Angie Betelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.